izay mifehy ny miaramila tsirairay izay ampianarina ny miaramila tsirairay ampahafantarina ny miaramila rehetra hoe inona avy ny zavatra azo atao sy tsy azo atao ny miaramila tsirairay. Dikan'izany zany ny resaka fitsipifezana zany efa zavatra tsy vaovao, zavatra tsy hoe ho hatsaraina fa efa zavatra mipetraka etonivony voalohany ny tafika malagasy. Eo amin'ny resaka tsy fandriam-pahalemana manahoana misy paikady manokana ve ho apetraka zany ho an'ny etonivony voalohany manokana? Raha ny resaka tsy fandriam-pahalemana dia hatramin'izay dia misy foana, misy io, misy ary hisy foana satria ny asan'ny foloalindasin'ny tafika malagasy dia efa tsy hafenina amintsika dia io asa fandriam-pahalemana io, fampandriana fahalemana io ny andreketanay. Ny asanay voalohany dia ny fiarovana ny firenena, ny asa faharoa dia ny fiarovana ny andrim-panjakana sy ny zavatra rehetra misy etonivony firenena. Ny asan'ny folo alin-dahy dia ny fiarovana ny vahoaka sy ny fananana. Ka zany resaka fametrahana paikady momba fandriam-pahalemana zany dia zavatra efa ao anatiny andraikitry ny folo alin-dahy sy ny tafika malagasy tanterana. Nanontany nareo mikasika ny zava-nisy tamin'ireny fanafiana reny resahanareo. Io moa zany dia tsy atao resaka lavabe satria ny miaramila dia manana ny andraikiny. Miaramila koa nefa dia olombelona ohatran'ny olombelona rehetra ihany. Ny zavatra tiako lazaina dia tsisy baiko avy aty amin'ny fitondram-panjakana sy etonivony fitantanana ny tafika malagasy nanaovany an'ireny fa zavatra nataony samirery reny. Dia ohatran'ny firenena rehetra dia ny miaramila koa dia ao anisan'ny vahoaka izay eo ambanin'ny lalàna mifehy ny firenena. Ao anatin'izay ihany koa ny miaramila dia misy ny fitsipifezana ka zay mandika lalàna sy miopefy dia misy sazy miatra tandrify amin'izay zavatra nataon'izay. Ny miaramila dia nanaraka fiofanana ary misy ny etika sy deontolojia ampianarina ato, misy ny fitsipifezana manamarika ny zavatra rehetra amin'ny fitondran-tena, amin'ny asa atao sy amin'ny zavatra rehetra mifanaraka amin'izay. Ka ireny zavatra natao ireny dia asan'izy samirery, zavatra neritreretina sy nataon'izy samirery dia miandry isika ny fanadihadiana, miandry isika ny eo anivon'ny fitsarana hoe inona no sazy miatraika amin'ny olona izay manao asa tsy fandriam-pahalemana. Misy zany autorisation de poursuite amin'ireny olona ireny ve? Hatreto aloha mbola eo anivon'ny fanadihadiana aloha hatreto mbola tsy tonga amin'izay tsika, fa rehefa mivaly ny fanadihadiana dia ho hitantsika eo indreo inona ny dingana manaraka izay tsy maintsy ho arahana mikasika ny zavatra niseho. Sazy civile ve sa militaire no mety azo indreo zany raha? Ny sazy miaramila aloha dia efa misy satria nanao asa izy tsy mifanaraka ao anatin'ny zavatra iainana eto amin'ny tafika malagasy ary nanao asa ivela ny iraka nampanaovina azy. Dikan'izay zany sazy miaramila ho an'ireny oloreny dia efa mandeha ary efa hisy. Ny sazy eo anivon'ny lalàna kosa dia araka ny teniko teo dia mbola miandry ny fanadihadiana dia miandry ny zavatra voakan'izay fanadihadiana. Nakasika le assise misy le fanavaozana zany, inona no tena hoe anisan'ny point ngeza be ampidirina amin'izay? Ny ao anatin'ny assise moa araka ny teniko teo dia raha hiarahantsika malala dia ny satan'ny feny folo alin-dahy na ny hoe ny statut efa tamin'ny taona 1997 no napetraka, zany hoe efa 30 taona lasa. Ao anatin'izay 30 taona izay maro ny zavatra efa niova, maro ny zavatra efa nivoatra. Ka aorianan'io assise militaire io zany dia ho hatsaraina ary ho havaozana ny satan'ny feny folo alin-dahy na ny statut général de l'armée izay ampanarahana ny ambana sy ny toe-java-misy iainan'ny firenena sy etonivon'izao tontolo.